fanany voninahitra, fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Sabotsy Sawaria, Maison de la Culture. Tsy mbola miova ny fitiavan'Andriamanitra. Tianao Jesosy, na manahoana zavatra iainanao androany. Aza miteny mihitsy ianao hoe narian'Andriamanitra, fa tianao izy, mbola afaka hanovany zava-misy Andriamanitra, hitanao mandrakizay izy. Sabotsy Maison de la Culture, manomboka amin'ny fitora maraina. Alady kosa tsy misy fotoana mavaka amin'ny gymnase, fa fotoana ny batisa io dia amin'ny alady manaraka andray fa mitohina ao amin'ny gymnase. Tahina Andriamanitra. Tahaka ny diera mianahana, maniry ny rano anony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko, ty Andriamanitra velona. Raha oviana no ho tonga ao ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Salamo 2:7, andininy voalohany sy faharoa. Teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina 2:5. Areto ny afoko
aza vela ho faty ny afoko areto ny solika aza vela ho rika ny foko dia fitoerany teninao satria ny teninao ny fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalaka manompo-anao a Jesosy mandra-piala ny fofonay hatrany an-danitra manomboka eto an-tany hatrany an-danitra mpanomponao a Jesosy amen halleluia dia afatanana mafy be Jesosy mazo toera hitako ny lalana makany an-danitra ty lalantsika tezy tsinjoko ny lalana makany an-danitra tazako ny lalana makany an-danitra ity le izy toera tsara fatongany anao alleluia amaky baibolitsika ampianarin'ny tompo atsika androany ny atao hoe ny voninahitry ny tempolo tamin'ny voalohany me ny tompo atsika androany a ny famporosiany any amin'izany izy raha toko 7:10 hatramin'ny 7:10 izy raha toko 7 dia ny 10 hatramin'ny 7:10 amin'ny anarany Jesosy ary rehefa naorony mpiasa ny tempolon'i Jehova dia nasainy hideran'i Jehova ny mpisorony inona naorony mpiasa hoe satria namaky fotsiny tsika iny fa tsy nandinika inona naorony mpiasa inona tsara zay rehefa naorony mpiasa ny tempolon'i Jehova inona naorony mpiasa hoe zay dia nasainy hideran'i Jehova ny mpisorony sady ny akanjony sy nitondra trompetra ary ny levita zanaky Asafa kosa nitondra kipantsona araka nandidiny Davida mpanjakan'Israely dia nanao hira ny famalivaly nidera sy nisaotran'i Jehova izy fa tsara izy fa mandrakizay ny famondrampona amin'ny Israely dia niobo mafy ny olona rehetra raha nideran'i Jehova satria vita ny fanorenany tranon'i Jehova avereny hoe vita ny fanorenany tranon'i Jehova inona ny naorany mpiasa teo dia inona ny vita eto rehefa nanorina izy dia navita andininy fa 12 tsika zao nefa maro ny mpisorona sy ny levita ary ny lohan'ny fianakaviana dia niantitra izay efa nahitany trano voalohany no mitomano mafy dia mafy no naorina teo imaso ny izany trano izany nefa maro kosa nananatra ny feoany ny oby sy ny faly ka dia tsy fantatry ny olona izay fifaliana na izay fitomanina noho izany orakoraka be zany fa ny oby mafy ny olona ka ry lavitra ny orakoraka raha lasana vavy a tena mitsotra aminao amin'ny foko manontolo a eto androany sambatra ianao raha tonga eto ny zavatra inaranao eto sy renao eto tsy ny anaranao tany an-tsekoly natapipahaizana ianao tamin'ny anjery manontolo fa tsy ny anaranao tamin'ny zavatra renao eto mety mpampianatra ianao tonga eto misaotra an'Andriamanitra fa manana mpanabe ny firenena fa tsy ny anaranao tany amin'ny formation anao tany ny zavatra renao eto ary misaotra ny tompontsika fa manana mpampianatra tsika eto te Jesosy Kristy manoro atsika ny lalana indray andro any dia tonga ny an-danitra ianao raha lasana vavy indray andro any
nanomboka ihany ianao dia ho tody any amin'ny farany raha lasana bady aza matahotra fa reradraraka ianao ny ampandehanana eny raha somary valabalaka eny ampandehanana eny tongava foana mivavaka amin'ny fotoana ianao somary reradraraka fa rehefa tonga eto ianao tahaka ny tomobile efa faible ny gazoal ao anatiny manomboka mitrosotrosona izy manomboka tady tsy andeha izy fa rehefa mandalo fenona solika ny ray dia lasa ny ray io ninina somary arerigeranao na kivikivinao tongava aza manapaka fivorimbavaka fa rehefa tonga eto ianao fenona ny réservoiranao andeha lavitra anay anao raha lasana ba tombokelinao akaikinao tsy maintsy tonga ny an-danitra ianao hoe alleloia reko eto ny hanitry ny lanitra tsy haiko nananray anao teo tsy fofona reny orina fa ny fananao matsapa hoe misy hery tonga eto zany zay mahatonga anao tetomany tetsambikimbikiny mafana ny any anatinao any fa nga ohatr' zany ianao teny an-dalana teo ohatr' zany inga ianao tany anaty bus ohatr' zany inga ianao tany anaty bajaja teo reko teto ary mbola reko eto zao ny hanitry Kristy ny hanitry lanitra tena sarobidy amin'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra fatratra ianao maninona entony nitonanyanao androany maro ny fiangonana mivoa androany sabata fa maninona tonga eto ianao tiany Jesosy ianao raha lasana bady ianao dia tempolin'Andriamanitra ianao Andriamanitra no mitoetra ao anatinao ao tempolin'Andriamanitra ianareo izy ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo ary masina ozy izy ny tempolin'Andriamanitra ianareo izany olona masina ianao tenenao ny tenanao za olona masina ho any an-danitra tenenao ny tenanao tongany anontany ny namanao iza mety ho lasa loha amintsika roa ty hoe zay ray lasa loha fa eo any an-danitra any misy fanapahan-kevitra tsara no raisiko dia no any an-danitra ary zay no tiako hitariananao raha tonga eto ianao zay mahatonga ny afatra eto mahitsy tsy aholakolaka kanefa mifahendrena sy amin'ny fanajana indray andro any ho hitanao zany nomeny tompo afatra omaly raha nivavaka teny ambony teny bohatra dia zao no nomen'Andriamanitra rehefa nandroalika teo teo dia mbola nampiny ny fanamafisana dia ho ambarako aminao eto androany misotra ny tompo fa manasitrana eto Jesosy ary tsy fohinany keo ny zanany ho any am-ponjany araka ireny koa fijoroana vavolombelona ireny na ny malemy aza tsangany mba hanimpony an'Andriamanitra kanefa ny tiako ny mampafantatra anao fa ianao dia tranon'Andriamanitra ianao natao hitoeran'Andriamanitra ary natao hipetrahan'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra ianao na ihany ro Davida naniry ianao ny tempoly n'Andriamanitra satria tamin'ny fotoana andro no manko tsy mbola nisy natao hitranon'Andriamanitra fa laya no velarina dia ao ny olona ny zanak'Israely isaky ny firenena 12 ny isan'ny Israely dia samy manana lay avy ireo tantangeza-be dia ao ireo zany no mipetraka ao ireo no manao ny fiainany dia manana ny atao hoe faneva na hoe drapeau samy manana ny faneva nireo firenena 12 ireo dia misy ny atao hoe andraoana mitarika an'izy ireo raha atoandro ny andro rehefa mijanona ny andraoana dia mijanona ny zanak'Israely rehefa mandeha ny andraoana izay endriky ny fanamasina iny dia mandeha koa ny zanak'Israely dia aorony ny lainy dia mandeha izy
zay ny atao hoe mifindrafindra toby milasy zany ohatrany sokoty tsy manana trano tena hoe toerana fa mandehandeha eny dia mifindrafindra eny ohatry ny ataontsika androany mifindratsy mifindrary fa mandalo dia andro amin'izay Davida naniry hanangana trano lehibe ho an'Andriamanitra, hanangana tempoly ho toerana fivavahana, satria nanomboka netinety ny fiainany, nanomboka nisy ny vola, nanomboka natanjaka ara-pivelomana izy, nanomboka nisy ny atao dia naniry hanao tempoly ho an'Andriamanitra izy. Tsofoko rano ianao mba ho metimety toy izany, mba afaka hiara-iasa amin'Andriamanitra, nanganana tempolin'Andriamanitra. Tsofoko rano ianao mba ho mety ny fivelomanao, mba ho mety ny ataonao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy nitsodrano ny mpanompon'Andriamanitra. Naniry izy hanao ny tempoly, ny senty tao anatiny. Tianao trano azano an'Andriamanitra. Tianao trano. Ren'Andriamanitra tany anatiny ny faniriny sy ny etaetany, naniraka mpaminany Andriamanitra. Ndana lazao amin'ny Davida, satria hitako fa tianao trano anahy izy io. Tena tiako ny etaetany, tiako ny faniriny fa tianao trano ho anahy izy. Satria hoe Davida ho zaho izy ty misy nanao trano anazy manko, petraka amin'ny trano tsara tare nefa Jehovah ty tsy manana trano, mamorina olona. Zao ny fiainako izy izy, kanefa ny tranon'Andriamanitra tsy mbola mitsangana. Toy izy Andriamanitra hoe tsara zany, fa za maniraka anao ry-paminany-dana lazao aminy, fa tena tiako tokoa ny ao am-pony, fa tsy izy manangana ny tranoko, satria ny tanany efa feno raha nandeha miady tamina fahavalo maro samihafa. Tsy tiako manangana trano ho anahy izy, fa aleo Solomona zanany zay andimby azy ho mpanjaka, iny manangana trano ho anahy. Namory fitaovana no azony Davida natao nanaovana ny trano, fa ny nanangana tsy natao azy fa natao ny Solomona. Tonga tamin'ny andro Solomona nanao tranon'Andriamanitra Solomona, vita ny trano feno voninahitra, trano feno voninahitra. Voalaza ny Baiboly fa nany escalier iakarana ao anatin'io trano aza volamena. Ny hazo rehetra ao anatin'io trano tsy bois de rose, tsy palissandre, fa cédère, hazo cédère avy amin'ny Libanona, hazo feno voninahitra. Raha mbola trano sy atsarana trano dia zany trano zany volamena maro be ny nangoniny nanaovana an'io trano ohatrany hoe endriky lanitra zany. Ny seza hipetrahany mpanjaka volamena, ny kapoaka fisotra ny mpanjaka fisotroany volamena. Manitra ny ao anatin'io trano io, tena trano zany feno voninahitra, tena feno voninahitra. Zay le tranon'Andriamanitra sy tempolin'Andriamanitra. Dia ty aoriana noho ny tsy fahendrena misy teo amin'ny zanak'Israely sy ny mpanjakany, nihodina teo anatrehan'Andriamanitra ireo, nangatsitsika ny ara-panahiny ireo, dia tonga ny fahavalo nandeha nanafika an'io trano io ary nandoro an'io trano io. Io trano io tompoko dia tandindoko sy tandindonao. Isika dia trano natsangan'Andriamanitra zasy anao ary natsanganao feno voninahitra. Tenenao mitenanao za dia trano feno voninahitra.
rehefa niverina tamin'Andriamanitra ianao dia natsangana io tranony no dioviny tamin'ny rano Jesosy madio tanteraka ao anatinao ao ary mamiratra mihoatra ny volamena ny any anatinao any fotsy mihoatra no ny afotsiana rehetra ety ambonin'ny tany ny any anatinao any any amin'ny Isaia toko voalohany 9:20 7:10 8:10 7:10 any hoy ny Baiboly avia ifandahatra isika hoy Jehova fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ataoko fotsy toy ny oram-panaly zany fotsiko tanteraka dioviko ianao izy zany hoe vao niverina tamin'Andriamanitra ianao ka nibebaka ny fony no fitsin'Andriamanitra tany anatinao any zay ny le tsy mety ianao mba tonga hivavaka ihany 3 volana ny vavanao mbola taiparaki ny any anatinao any anaty vavanao any 3 volana ivavahanao mbola mifoka sigara foana ianao mbola ivavahanao mbola miaraka amin'le sakaiza ratsinao iny foana ianao ahoana moa no anadiovan'Andriamanitra olona ohatry zany dia zay mahatonga fiainanao tsy misy fiovana satria ianao tsy nanary ny akanjo palitonao raha tonga eto aza mandany fotoana aza lanina ny fotoananao aza lanina ny fotoananao raha tonga eto aza lanina fotsiny ny andronao aza lanina fotsiny ny andronao misaoran'Andriamanitra fa misy lehilahy sa mitory teny filazantsara mahitsy ho anao mba hisaranao amin'ny fahotanao fa tsy ny olona rehetra ny sa ohatran'izao fasahina omen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra satria ny tanjonay raha tonga eto ianao tsy olalaovina ny fanahinao tsy nateraka ho kilalaona pastery ianao alleloia tsy nateraka ho tangosam-bola ianao hoe raha tonga eto ho tangosana ny volanao fa mazava ny antsony ty raka ity hitondra olona ho any an-danitra amerina ny maro ao fahamarinana tsy reko ny amenina anao tsy reko ny alleloia anao alleloia be dehibe ny tsy fahatanterahana fa be dehibe ny ezaka ho amin'ny fahatanterahana tena mitsotra aminao ara-lasana ambady fa rehefa niverina tamin'Andriamanitra tonga dia ajanony sy zavatra hitanao maimbomaimbo malotoloto masisosiso manakanakandalany ahafahan'Andriamanitra manadio anao fa dioviny ny any anatinao any eo ianao manomboka mandre fahasambarana misy fahasambarana ny anatinao any ianao aza mieritreritra fa vita ny vola ny fiainanao tsy mavita ny fiainanao ny vola tsy mavita ny fiainanao ny arena Andriamanitra ny mavitanao raha lasana bavy alleluia ilainy fa tsy famonjena mazava sa tsy mazava tsika tsy miazakazaka ho amin'ny fitadiavana vola aman-karena fa miazakazaka ho amin'ny fitadiavana n'Andriamanitra Andriamanitra manome atsika n'izay ilaitsika zay sahaza ho atsika zay atonony ho atsika sy ny mihoatra ho atsika fa azatakalo an'io ny fananao azatakalo rehaka filany nofo rendrarenitra ny fananao afatra ho anao izay mbola tsy namela tanteraka ny adalana tsy nametraka tanteraka fahotana ato tsy misy inspecteur manokany mirahany ijery hoe izany mbola manota tsisy an'izany ato na anao surveillance any amin'ny fokotany any na any amin'ny baro iry misy raha lasana bavina mpiaraka any anaty quartier ary irana tsisy an'izany ato fa misy fanamasina mahita ao ambony ao misy Andriamanitra misy maso anankiray tsy mikipy ao an-danitra ao mahita ny alehanao ary ny olona ny mpino amin'izao everiny fa eto any izy no hitan'Andriamanitra tsia eto ianao hitany mivoaka eto ianao hitany eny andala ianao hitany any an-trano ianao hitany na mihidy aza ny tranonao hatramin'ny varavarankely hitan'Andriamanitra ianao raha lasana vavy halleluia
diovin'Andriamanitra anao rehefa nafoy fahotana. Ary rehefa foinao eo vao manomboka misy jiro mirehatra ao anatinao ao. Misy jiro mirehatra ao anatinao ao vao manomboka foinao. Iza ny mampirehitra ny afo eo? Jesosy ny mampirehitra afo. Halleluja. Misy jiro mirehatra ao anatinao. Renao mihitsy hoe mafana ny ato anatinao zany. Hafa le hafanampona mpanao politika grevy na olona mangataka fisondrotan-karama amin'ny grevy. Hafa le herim-pona mpitolona amin'izao tontolo zao zay. Fa afo mafanafana mitondra fahasambarana ny anatinao any. Inona toe première amour? Fitiavana voalohany. Fitiavana an'izy? Fitiavana an'Andriamanitra. Iza ny anaran'ilay Andriamanitra? Jesosy. Mito tanana ny fonao. Asio fitiavana anao ato anatiko ato Jesosy. Alleluia. Iny mafana ao anatinao ao, mirehatra ao anatinao ao, manomboka te hamaky baiboly foana ianao. Tsy le amina Facebook maraina mandraparivo ny andro le manao an'izao re. Tsy reny vao fitaka ianao. Tena milaza aminao, vao fitaka ianao io. Vao fitaka ianao io. Anaty faliky satana ianao io. Ary anaty lavaka lalina ny misy ianao io. Raha mandre an'izany toriteny zany ianao ka mirava veto mbola izany foana ny fiainanao, dia tena zay ny afantarana hoe vao fatotra anaty lavaka ianao io. Satria efa nandrenao kanefa mbola ao ihany. Vao fatotra ianao ary tsy voavaha intsony. Raha tsy voavaha androany ianao ny amin'ny adalanao io, tsy voavaha intsony ianao. Halleluja. Teneno ny namanao, raha fa tsy voavaha androany izy hoe amin'ny adalana miafo nataony io, tsy voavaha intsony izy. Tsy mandany andro amin'ny zava-poana. Fa ity tompoko ny tokony ho fiainanao rehefa manomboka mirehatra ao anatinao ny jiro dia ity ny fiainanao. Ity ny fiainanao. Or tanora zay mbola sondrena ozy le hira teo, mandalo zao fiainana zao. Mba mamaky an'ity ve nareo ao an-trano. Ary tanora ny tany io namanao viny ianao nandinika n'ity farany tao an-trano. Nandinika fa tsy ny tany ny tany io. Dia tamin'ny firy ianao ny connecta farany tamin'ny Facebook hoe anontany io izy. Tena milaza aminao tsy hoe ao anaty lavaka ihany fa maninona? Vao fatotra. Zay no mahatonga anao tsy afaka io ka. Vao fatotra. Fa tsy toy izao zahay raha zany nandaniana ny andronay. Fa ato. Ary miaiko ny loara naday iny mahitoko sy andininy mahay an'izao le izy tiako ka tsy hitako ve ny adresy ny zavatra tiako. Halleluja. Tsy hitako ve ny adresy ny zavatra tiako. Aizany misy an'izao ato ny misy azy hitako ny toko sy andininy satria ato ny fiainako. Mianatra verset anankiray isanandro tsy mieritreritranao pastera, tsy mieritreritra tory filazantsaka fa namonjy Andriamanitra mila fantatra eo ny teniny. Sanandro tsy maintsy mahay verset anankiray tamin'ny fotoana namonjen'Andriamanitra isanandro. Ary ny baiboliko tsy mba mikatona fa tsy maintsy mivelatra. Tamin'ny namakiko azy farany eo ny sokafany. Fa ny hira mandeha ao an-trano na miaino ana tsy miaino, hira-pivavahana ny mandeha ao. Tsy mihetsika mira hafa ny lohanay. Mandre avy ianao sa tsy mandre avy. Satria tsotra ny antony, no diovina ianao dia tsy asianao lototsoly amin'izay fa nodiovina. Firy amintsika ny sarotim-padiovana. Raha vao mikosoka trano ka misy dia tongotra anankiray ao dia efa indray ianao fa mamafy. Satria diovina le sy tianao misy trasy naloto eo. Dia tahaka izany mihitsy ianao dia tempolin'Andriamanitra, no diovina ianao itoeran'Andriamanitra, aza vela isy loto eo raha lasa nabavy. Ary zay no mahatonga antsika alohany atory amin'ny alina mandomalika mivavaka mandinika ny nataonao tontolo andro. Taiza daholo ianao, inona daholo ny teneninao, so amin'iny alina iny ianao no maty, so amin'iny alina iny Jesosy no aveny amin'ny raha ao an-lanitra.
dia aizanao andainino ny mandrakizay ianao zay ny mahatonga anao mivavaka Jesosy ahy mifona aminao ana inona na inona teny tsy mendrika mitonony ny vavaka androany na zava-pona nanaitra ny foko androany na teny na fotoana ny hafa avy teto ambavako teto satria ny baiboly dia milaza fa zay manao tsinitsinina ny namany dia manota na nisy namanao natao tsinitsinina azy nataonao tsinitsinina azy nanota ianao zay ianao teo any an-danitra fa namanao nataonao tsinitsinina ota zay tianao Jesosy raha lasana vavy malala aya tenenao ny namanao tianao ane Jesosy androany hoe fotoana misy tsy miteny androany hoe mbola misy tsy miteny androany hoe fotoana fampijanonana fahotana miafina misy fahotana hoe miariary hitany olona rehetra fa misy fahotana miafina androany hoe no ialana amin'io ataovy amen izany baiboly dia milaza fa ny tenin'Andriamanitra renao taky reny satria iny fandaharana renao teo iny dia Andriamanitra no mametraka teny eo ambavany mpanompony zay no mahatonga anao matsapa ny anatin'ny tokantrano any mahakasika anao le teny ary na ianao mametra-panontaniana ao atokantrano ao hoe ohatrany hoe fantatry le mpanompon'Andriamanitra le fiainanao satria napetrapetrany mihitsy ny fiainanao ny antony dia tsotra Andriamanitra miresaka aminao reny Andriamanitra mampafantatra anao ny tokony ataonao Andriamanitra manoro lalana sy manitsy anao ary Andriamanitra manitsy ny dianao sy mandresy lahatra anao ihany koa baiboly dia milaza hoe aina ho an'izay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra zay no mahatonga anao any anatin'ny tokantrano any mahazo aina ary tsy dia le nofonao loatra na ny vatanao loatra no mahazo aina amin'ireny fotoana ireny fa le fanama olona napetraka Andriamanitra ao anatinao ihany ka eto za ry havana dia mbola tsy sasatra ny manasanao aza mipetrapetraka ao anatin'ny tokantranao raha matsapy ianao hoe misy Andriamanitra mamangy anao misy Andriamanitra miresaka aminao misy Andriamanitra mbola tianao ary tsapanao fa tsy kisendrasendra no anaranao fandarana taky reny fa mbola fitiavan'Andriamanitra anao manasanao zahay amin'ny alarobia zao moa tsy misy le fotoam-pivavahana ireo sampinoana fa samy manao fety any anatin'ny tokantrano any daholo tsika tsiraray avy fa ny asabotsy kosa manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoam-bavaka tsy miova etsy amin'ny maison de la culture ka hatramin'ny mitatao vovonan'ny andro izany amin'ny alahady zao kosa dia tsy misy ny fotoam-bavaka hiaranao ny fianakaviam-beny fanany voninahitra etsy amin'ny gymnase fa misy ny batisa ny fibebahana zay tanterahana etsy Amaroala izany manantena ny fanarotava aminao izahay sabotsy avy zao manomboka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny mitatao vovonan'ny andro santain'Andriamanitra tokoa fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra